manomana fiaramiasa ankaiky amin'ny firenena mafia Émirats Arabes Unis ny fitondrana Rajoelina ankehitriny. Ny zavatra ho kendrena apetraka dia zao. Ny voalohany, anokatra masovoy anantoerana. Ny faharoa, anangana orinasa raffinerie d'or izay entina anadiovana volamena eto antoerana. Ary ny fahatelo, anokatra vol direct avy eto Madagasikara makany Dubai. Tonga nitsidika ny firenena Émirats Arabes Unis indray ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny herinandro lasa teo iny. Raha toka efa hitany vezivezy foana izy tao anatin'ny volana vitsivitsy nitondrany an'ity firenentsika tamin'ny mandat faharoa ity. Niatrika congrès niaran'ireo filoham-pirenena maneran-tany momba ny fampiasam-bola na congrès des dirigeants mondiaux sur l'investissement tao Abu Dhabi ny antony nitsidiany tamin'ny ity indray mitoraka ity. Ity congrès ity dia nanomboka tamin'ny 7 Mey lasa teo ka nifarana tamin'ny 6 Mey 2024 lasa teo. Afin de renforcer notre engagement en faveur d'un cadre réglementaire solide et encourageant des investissements responsables, nous avons adopté un nouveau code minier avec des mesures incitatives. À ce propos, nous sommes fiers d'annoncer notre collaboration avec les Émirats Arabes Unis pour l'ouverture prochaine de la première raffinerie aurifère de Madagascar, qui est une étape majeure dans le développement de notre industrie. Tsara mariana fa tsy nandeha irery filohan'ny Rajoelina fa niaraka amin'ny délégationna malagasy maro ary tatazana tao ny zanany lahy matoa dia tsy zany fa Arina Rajoelina. Fantanina tsara apetraka dia zao. Nahoana no azo antsoina firenena mafia ity Émirats Arabes Unis ity? Ny valiny dia tsotra. Ity firenena Émirats Arabes Unis ity dia mpiara-miasa ankaiky amin'ireo mafia mpanondrana antsokosoko amin'ny fomba tsara dalàna toy ny volamena, ny safira sy ireo vatosoa maro samihafa avy aty Afrika. Mahalasa eritreritra hoy Serge Razafimahova ny antony narisy lahatra ny fitondrana Rajoelina hiara-iasa amin'ity firenena mafia ity. Satria ny antony dia zao. Fantatry ny fitondram-panjakana tsara fa ity firenena ity dia mpiara-miasa amin'ny mpanondrana volamena antsokosoko. Mpiara-miasa amin'ireo mafia mpanondrana renan-kibon'ny tany antsokosoko avy aty Afrika. Nanamafy an'izany ny gazety britannique antsoina hoe Reuters tamin'ny 7 hoy Serge Razafimahova. Ny tena loza sy mahamenatra amin'ity tranga ity dia zao. I Madagasikara no mitazona larana voalohany aty Afrika amin'ny fanondranana antsokosoko. Ireo arenan-kibon'ny tany toy ny volamena, safira sy ireo arenan-kibon'ny tany sy vatosoa maro samihafa ahondrana any Dubai. Ary nisoritany gazety britannique mihitsy ny fatiantoky ny Madagasikara tamin'izany mahatratra hatramin'ny 121 millions d'ariary ny fatiantoka. Vokatry ny fisiany tambazotra ny mafia mpanondrana volamena antsokosoko sy ireo arenan-kibon'ny tany makany Dubai. Mahalasa eritreritra. Zany hoe raha firenena normala i Madagasikara dia manokatra fanadiadiana. Fantarina hoe izavy ireo mafia mitazona tambazotra mpanondrana volamena antsokosoko. Fantarina ihany koa ireo mafia mpividy any Émirats Arabes Unis. Mifanohitra amin'izay nefa nataon'ny fitondram-panjakana fa nanao fiara-miasa amin'ny fomba ara-dalàna. Anokatra masovoy any Dubai izy ireo ary anokatra sidina mivantana avy eto Madagasikara makany Dubai. Mahalasa dinika tokoa. Ndao herinotsika ny fanehoan-kevitry Serge Razafimahova. Amin'ny 2024 nisy raporo navoaka ny Reuters, enquête nataon'ny Reuters. Ireo le enquête nataon'ny Transparency teto Madagasikara sy ny enquête nataon'ny Reuters milaza mazava fa Madagasikara ao anatin'ny ataontsika hoe ny mason'ny mpampiditra volamena antsokosoko any Dubai, zany hoe any amin'ny États des Arabes Unis. Misoratra mazava ao anatin'ireo enquête-ny Reuters io fa 121 millions de dollars ny en défaveur à Madagascar ozy. Ny déclaration na volamena tonga tany Dubai ary nampidirina tany Dubai. Misoratra mazava zany anatin'ny rapport'ny Reuters hoe ny EAU, ny États des Arabes Unis no fohy be amin'ny trafikana volamena eto Afrika. Mametraka mazava zany fa hoe fohy be amin'ny trafikana volamena afrikanina avy aty Afrika dia any amin'ny États des Arabes Unis. Dia zao ny tenen'ny Reuters ao anatin'ny zavatra enquête nataon'ny Reuters. Poids total ny trafika avy aty Afrika tonga tany amin'ny EAU 446 tonnes.
d'accord amin'ny mampandinika raharam-pirenena ny Serge Razafimahova dia lasa ihany saina manoloana ny fihetsika fitondram-panjakana ankehitriny. Firenena Émirats Arabes Unis fa fantatra tsara fa mafia. Firenena mpividy volamena ondrana antsokosoko avy aty Afrika izy ireo ary mpiara-miasa akaiky amin'ireo mpanondrana volamena antsokosoko aty Afrika. Madagasikara mitazona lalana voalohany amin'izany fanondranana zany. Araka ny fanolazain'ny gazety britannique izay nolazain'ny Serge Razafimahova teo dia efa nahatratra hatramin'ny 446 tonnes ny volamena sy ireo vatosoa naondrana avy aty Afrika nakany Émirats Arabes Unis. Tamin'ny 2024 izay tatitra nataon'ny gazety Reuters zay. Fankehitriny antsika izao 2024 zany hoe mety efa mahatratra amin'ny x2 ny 446 000 tonnes io ny efa naondrana any amin'izao 2024 zao. Ankehitriny nefa lasa eritreritra ity mpandinika raharam-pirenena ity ny antony mbola nokafana fiara-miasa ankaiky toy ny fanokafana maso ihany an-toerana, fanokafana vola direkta avy aty Madagasikara makany Dubai ary fananganana orinasa raffinerie d'or izay sponsorisé ny Émirats Arabes Unis. Ho an'ny Serge Razafimahova manokana dia zao midika izany fa ny fitondrana malagasy tarian'ny filohan'ny Rajoelina dia manome malalaka amin'ny fanondranana volamena amin'ny alalan'ny valise diplomatique, amin'ny alalan'ny vola direkta avy eto amintsika mivantana any amin'ny firenena Émirats Arabes Unis. Nanamarika ihany koa ity mpandinika raharam-pirenena ity fa mora ny fidiran'ny volamena any Dubai satria zao raha misy olona anankiray mitondra volamena dia manao déclaration fotsiny eo amin'ny poste immigration dia aorin'izay dia malalaka ny fidirana ny volamena sy ireo arenan-kibontany amin'ity firenena Émirats Arabes Unis ity. Misy zany zavatra mampieritreritra zany ankehitriny. Misy zavatra mampieritreritra hoe misy vol directa eta Dubai sy Madagasikara. Osokafana ny masovoan'ny malagasy any Dubai. Dia somary magaga daholo zany zavatra rehetra zany. Fa maika zany tsika anamora n'ilay fivoahan'ny volamena. Aza tiany hoe fa erefenao ny mitondra volamena any amin'ny zareo dia manao simple déclaration en douane ianao ao amin'ny aéroport hoe za dia nitondra volamena 10 kilao avy any Madagasikara. Rehefa tsy tratra zany ilay volamena aty Antananarivo aty amin'ny fiangana zany dia rehefa manao simple déclaration en douane ianao any Dubai na any Abu Dhabi dia miditra ho azy ilay volamena farasanatrenao tsy manao déclaration en douane dia eo ianao nitratra ny lamande. Amin'izao fotoana izao ny mpandinika ara-politika mahita fa afangaron'ny filohan'ny Rajoelina ny raharam-pianakaviana sy ny raharam-panjakana. Raha manaraka ankaiky ny sary sy horonantsary ny fivezivezen'ny filohan'ny Rajoelina makany Dubai na makany amin'ny Émirats Arabes Unis dia tsy mandeha irery izy fa miaraka amin'ny délégation malagasy maro izay mahafeno roplanina iray. Tsy vitan'izay ihany tafiditra ao anatin'ny délégation malagasy ny zanany lahy matoa dia i Arena Rajoelina. Maro amin'ny mpandinika ara-politika no mametra-panontaniana hoe fa nahoana ny Arena Rajoelina no tafiditra ao anatin'ny délégation malagasy. Tsy voindray mandeha, tsy indroa fa nienina be zao. Araka ny voalazan'ny gazety dia efa nitsidika ny firenena Émirats Arabes Unis filohan'ny Rajoelina sy ny délégation malagasy efa nihoatra ny 5 tao anatin'ny volana vitsivitsy ny fitoam-piasany tamin'ity mandat anankiray ity. Mazava ho azy fa mahakasika ny fitadiavana lalam-bola na financement parallèle no antony nandehanan'ny filohan'ny Rajoelina sy ireo délégation malagasy maromaro tonga mivezivezy Madagasikara, Dubai, Madagasikara, Émirats Arabes Unis isaky ny mihetsika. Melo nidirantsika lalina amin'izany manankoresana antsika mahakasika ny zanaky filohan'ny Rajoelina lahy matoa dia tsy iza zany fa i Arena Rajoelina. Ho antsika izay mbola tsy mahafantatra dia zao manana orinasany manokana ity zanaky filohan'ny Rajoelina lahy matoa ity dia tsy iza zany fa Arena Rajoelina. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia ny anaran'ny orinasany dia Arena Corporation. Tamin'ny 20 Aogositra 2024 no nanokafana ity orinasa ity ary 100 millions ny capital izay niangany ity orinasan'ny filoha lahy matoa ity. Midika izany fa tsy tonga ho azy ny antony mampivezivezy ny Arena Rajoelina zanaky filoha lahy matoa makany Dubai miaraka amin'ny rainy
fa misy antony ao ambadika eo. Mety mijery ahoana ny fiara-miasa mpamatsy vola, ahoana ny azahoana famatsim-bola manokana, ahoana ny azahoana famatsim-bola ho an'ny firenena. Mety hoe mijery ohatrohatry ny ahoana ny endrikendriky ny marché international sy ny sisa. Naneho ny heviny manokana i Constant Ravelson manoloana ity fivezivezen'ny filoha Andry Rajoelina sy ny délégation malagasy izay entiny mivezivezy avy eto Madagasikara makany Dubai isaky ny mihetsika ity. Raha ny fahitany azy dia tsotra. Ny filoha Andry Rajoelina dia vonona hivarotra tanindrazana, vonona hanondrana arena ankibony tany ny Madagasikara, ny volamena, vatosoa sy ireo arena sarobidy maro samihafa misy eto amintsika. Indro izy nakany Dubai rokilanina feno tamizay indro zay fa matetika koa izy makany Dubai raha enay ara tao amin'ny fianakaviany tambola tetezamita dia mbola Dubai iny resaka fianakaviany iny ampifandraisiny amin'ny maha-président républicain azy dia maika misy influence raha tianao concurrence déloyale amin'ilay olona ray rokilanina netiny tany ange dia ampifandraisina ohatr'izay daholo heverinao anao inona moa ampifandraisina ohatr'izay dia ny sasany mavita business na tomobile, business na volamena, business ohatr'izay le zanany sationany akaray fotsiny fahitako azy ara mety ho letony vazaha hoe l'heure hoe iny ny hitanao iny dia ohatran'iny ny banjininao dia ny hafa ty tena manao zava-doza betsaka. Ny Émirats Arabes Unis dia hoe anaovana fanalalahana araka-hetra, tsy fantatro raha mifandray amin'izay na hifandray amin'ny zavatra hafa koa. Tsy mbola bobobobo ohatr'izao ny tomobile marque Chevrolet, marque coréenne avy any Dubai. Zany hoe ireo olona rehetra makany ireo ray ropilanina ohatra raha mba mitondra volamena kelikely fotsiny amin'ilay anatin'ny ara-dalàna ary efa mankafita be dia be any. Dia fanadiovana blanchiment amina tomobile isan-karazany avy any Dubai. Ka zay anjarantsika ny mijery hoe misy fandraisany ve zany sa tsy. Ankoatr'izay, fantatra mazava ho izy fa mitady lalam-bola ny filoha Andry Rajoelina. Raha lazaina fomba hafa dia mitady lalam-bola na financement parallèle ity fitondran'ny filoha Andry Rajoelina ity mba hanatanterana ireo fotodrafitrasa maro izay tsy nazahoana famatsim-bola ankehitriny. Fanampin'izay nanamafy Constant Ravelson fa efa hita miharihary fa mitodika makany amin'ny firenena Arabo na any amin'ny Émirats Arabes Unis ny fitondrana Andry Rajoelina. Ny antony dia tsy miafina amin'ny tsirairay ny fananganana ady tamin'ny vondrona Europeanina tamin'ny alalan'ny fandroanan'ny ambassadeur izay miasa sy monina eto amintsika dia tsy iza zany fa Isabelle Delattre. Ankehitriny vokatr' izany dia hita manangasangasady ny mety ho fasarotana ny fahazahoana famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeanina indray. Tamin'ny herinandro lasa efa namoaka démonstration de force ny vondrona Europeanina. Nofoanan'izy ireo ny fiara-misakafo sy fankalazana ny andron'ny Europe na Journée de l'Europe izay atao isaky ny 9 Mai. Arak'izany, tsy nisy ny fankalazana Journée de l'Europe tamin'ny 9 Mai lasa teo iny. Fanampin'izay, araka ny fanolazainy Isabelle Delattre tao amin'ny gazety RFI dia mila fotoana maharitra ny vondrona Europeanina vao afaka mandray fanapahan-kevitra andefa olona isolotena azy ho lasa ambassadeur miasa sy monina eto amintsika. Arak'izany, tsy magaga raha mitodidoha any amin'ny Émirats Arabes Unis ny fitondrana ankehitriny. Ohatra ny mitoditodika zay mahatonga azy nananganady tamin'ny solotenan'ny Union Européenne azy satria efa mekendakenda ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola ara-dalàna sy mazava. Fahitako azy ohatra ny mitoditodika any amin'ny vola arabo ary amboariko kely ara satria manjary sony arabo mitezitra vola islamika izay fantatra fa efa nisy nanandrakandrana teto amintsika teto mampiditra vola tsy mazava, volan'ny terrorisme sisy volan'ny rongony. Fa izao hitanao mitodika mitady financement hafa na ho azy tenany na ho an'ny Madagasikara, mitady financement parallèle olona may vola na izy tenany na eo amin'ilay fitondrana ny tany sy ny firenena kanefa tsy mahavita an'izay projet hifanarahana amin'ny mpamatsy vola
ara-dalàna averiko leo tsy mahavita iny le hoe faranana alalao faranany le anina fa tsika tsy andry hoe vita ny feko vao zay vao olona dodina sy may zany de rehefa ohatran'io dia zay ampaneken'ny FMI ao dia ekeny daholo. Ankoatr'izay naneho ny heviny manokana i professeur Ralson Roger, ministry ny toe-karena sy ny varotra tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Zafy Albert. Nanamafy izy fa tsy miafina amin'ny tsirairay ny fivezivezen'ny Andry Rajoelina sy ny délégationna malagasy miaraka amin'ny lahy matoany vezivezy any Dubai isaky ny mihetsika. Hita miariary fa tsy raharam-panjakana ihany no antony andehanan'ny izy ireo any fa fandraharahana ihany koa. Izany hoe sady manao asa-panjakana no mitady lalana amin'ny resaka business. Nanamarika ity professeur Ralson Roger ity fa tsy fanao ny filoham-pirenena amin'ny firenena normal ny miveziveza amin'ny firenena tokana ihany toy ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny miaraka amin'ny délégationna malagasy miaraka amin'ny zanany lahy matoa mankany Émirats Arabes Unis. Ny antony dia zao, maharatsy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotota izany rehetra zany indrindra fa amin'ny resaka diplomasia. Nanamafy ihany koa ity professeur ity fa manahy mafy izy amin'ny fitsidinan'ny Rajoelina isaky ny mihetsika ity ahina ny fisiany fitadiavam-bola hafa toy ny financement parallèle. Reny masya raha vao zay ny miseo dia lasa resaka ohatrany endrika fandraharahana le izy tsy resaka tsony ao anatin'ny resaka asana asa-panjakana asa fifanarahana bilatéral fa lasa resaka hoe fandraharahana fotsiny zao. Ankoatr'izay ny tena marina dia zao, tsy anjaran'ny filoham-pirenena raha teo ny mivezivezy isakin'izay mahatsiaro toy nataon'ny filoha Andry Rajoelina ireo fa manana ministry ny raharaham-bahiny isika, manana ministry ny vola isika raha ny resa-bola no antony hivezivezena. Isika ihany koa manana premier ministre lehibe ny gouvernement dia tsy iza fa ny Tsay Christian zay afaka hisolo toerana azy amin'ny fivezivezena makany Dubai. Ankehitriny moa izy tenany mihitsy no midina ifotony manao fifampirarahana rehetra. Midika izany fa misy zavatra tsy dia mazava amin'ny mpanaraka toe-draram-pirenena ny fihetsiky ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny. Fahitako azy aloha namanokana zany sy hoe batraika efa niainanay tamin'izay taon'ny fitondrana dia tsy fanaona filoham-pirenena mihitsy zany hoe mandeha mivezivezy toy ireny fa anjara ny ministra ny raharaham-bahiny izy sy ministra voakasikiny raha ohatra resaka vola fitadiavam-bola dia ministra ny vola sy toe-karena zany io zany ministra ny toe-karena sy ny vola efa eo. Raha ohatra moa hoe zavatra hafa dia ministra ny raharaham-bahiny tokony eo foana satria ny tena ozony hoe momba fiarahana amin'ny tany any ivelany dia fara fa betsaka mihitsy zany dia ny premier ministre ny tokony mandeha amin'ireny. Eo zany zavatra anankiray magaga sy malasa matalanjona ny olona hoe ahoana no Andriamatoa filoham-pirenena foana mandeha mivezivezy amin'ny zavatra toy ireny. Hitam-pamaranana dia zao, mamerina ny efa voalaza teo isika. Malasa hitrehitra tokoa ny antony naharesy lahatra ny fitondrana malagasy izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina hiara-hiasa amin'ny firenena Émirats Arabes Unis izay fantatra fa miara-miasa amin'ny mafia mpanondrana volamena sy arena kibom-tany avy aty Afrika, indrindra fa avy aty Madagasikara. Ny fiara-miasa izay resana eto dia tsy fiara-miasa tsotra fa fiara-miasa amin'ny lafiny maro toy ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomasia efa noresantsika teo ny fananganana maso ivohy any Dubai. Ankoatr'izay ny fananganana orinasa raffinerie d'or izay entina nadiovana volamena eto amintsika izay miankina tanteraka amin'ny famatsim-bola avy any Émirats Arabes Unis. Ankoatr'izay ny fanokafana voile direct avy eto amintsika mankany Dubai tsy misy sakatsakana fa amin'ny fomba malalaka. Araka ny fanolazain'ny mpandinika raharam-pirenena teo dia malalaka ny fanondranana volamena any Dubai manomboka amin'izao fotoana izao. Satria ny mafia izay mpiara-miasa mpanodikodina renam-pirenena dia nomena sehatra ara-dalàna ary amin'ny fomba malalaka. Fanontaniana ity amin'ny farany dia zao, misy mahalala ve inona ny tena antony nahatonga ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina resy lahatra hiara-hiasa amin'ny firenena Arabes Unis. Miisa 270 mahery ny isan'ny firenena rehetra maneran-tany ankehitriny. Fa nahoana no Arabes Unis? Fantatry fitondram-panjakana tsara fa firenena Émirats Arabes Unis dia miara-miasa amin'ireo mafia tompony tambazotra mpanondrana volamena sy vatosoa sy arenan-kibom-tany maro hafa eto amintsika. Fa nahoana no resy lahatra ny fitondram-panjakana hiara-hiasa amin'ity firenena ity? Sanatria ve ity fitondrany Andry Rajoelina ity koa dia mafia miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fanondranana volamena sy ireo vatosoa maro samihafa eto amintsika?
anjarantsika tsirairay mamaly an'izany ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray